Orinasa iray mitrandraka sy manodina ny hazo vita amin'ny endriny samihafa ny Vy Maoditra. Izy ireo dia manana viana amin'ity taona ity ny hanatsara hatrany ny vokatra ny tanjon'ny orinasa ao anatin'ireo fepetra maro samihafa napetraka hanatsarana izany tontolo ny asan'izy ireo izany. Nahatratra 7,000 metatra torately ny betsaka ny vokatra vita amin'ny hazo naondra ny orinasa Vy Maoditra tamin'ny taona 2012 ary izana ny hampiakatra izany ho avy telo eny amin'ity taona ity. Paikady nentin'ity orinasa ity ho amin'ny fanatrarana izany fanamin'izany ny fampitomboana ny velaran-tany ahafahana manao fitrandrahana hazo ao Analamanja Moramanga. Velaran-tany mirefy 3,000 hektara vaovao no andalam-pikarakarana ny taratasy ahafahana mitrandraka azy amin'izao. Aty anatin'ny ala zay no manao ny exploitation, izany hoe mandidy ny hazo dia rehefa vita izay fandidina ny hazo zay dia hoentinay mandeha makany amin'ny usinenay eo Moramanga izay ho transformena ho vokatra zany dia iny vokatra iny avy eo no ahondranay. Mirefy 10 hektara ny velaran-tany hanaovan'ny orinasa Vy Maoditra asa fitrandrahana amin'izao ao anatin'ny parcelle R ny orinasa Analamanga. Délégation mafonja ny orinasa Vy Maoditra notarin'ny tale generaliny Courage Fida Hussein no nitana teny Analamanja Moramanga Romaly namarina tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolena hazo 10,3 4,0 Sur une surface de 42 hectares, na 55 000 plants, c'est une nouvelle plantation. Faraky nazavaiko teo zany zay tsy hoe manao nouvelle plantation satria manana plan d'aménagement mazava zany zay dia arak'izay tenenin'io plan d'aménagement io zany hoe misy ny nouvelle génération zany régénération naturelle zay tsy maintsy karakarainay koa zany hoe ohatrany karakara zany ohatrany mamboly hazo any manao andreny dia tamin'iny régénération entretien sylvicole na entretien na régénération naturelle iny dia 208 hectares. Nanolotra fitaovana fiarovan-tena ho an'ireo mpamonjy voana miasa amin'ny fiarovana ny ala eto Moramanga ny orinasa Vy Maoditra nahitana casque, boîte de travail ary gants de protection ity fanomezana ity. Ny ara-dalana tamin'ny ekipan'ny Vy Maoditra tamin'ity lanonana omaly ity ny avy eo anivon'ny orinasa Analamanga.